Anoho indray ny tantara ny zoran'ny Genesis toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo aritsika. Nivoaka avy teo amin'ny taranak'i Jakoba ny firenena roa ambin'ny folo. Voafaritra fa ny taranak'i Joda no ivoahanay atao hoe mpanjaka na mpanantenana. Tsy adinontsika koa i Abrahama dia nanontenian'i Jehovah ka nataony hoe ny taranakao dia hoe efajato taona andevo any anatin'ny firenen-kafa. Ary amin'ny farany dia ho tsaraiko izany firenena izany ary ho tsaraiko ny Andriamanina. Tao anelanelan'izay zavatra fahatateran'izay no niantso an'i Mosesy Jehovah. Hoy izy Andriamanitra hoe tonga ny fotoana sa tonga ty amiko ny fitarainan'ny oloko dia irahiko ianao andeha hamoaka azy any. Nantsona ny lehilahy anankiray atao hoe Mosesy, izay fantatsika loatra fa teo amin'ny fahavalopolo taonany io fiantsoana azy io. Mosesy moa dia olona nitaizana tao amin'ny firenen'ny Egypta. Ary tamin'ny faha-efapolo taonany teo eo izy no nandositra ny ala tao no ny amin'ny alahelo ny rahalahy mitovy aminy, izany hoe ny jiosy izany. Fa valopolo taona amin'izay izy nantsoin'Andriamanitra hoe hanafaka ny zanak'Israely. Ny tena antom-pisian'ny fanafanana ny Mosesy dia ny hoe hitsara ilay firenena Andriamanitra ary hitsara ihany koa ny Andriamanitra ilay firenena. Izany hoe ny Andriamanitra ilay firenena mitondra sy mandeha ao amin'ny lalan'ny fanjakan'ny Satana, fa ny Andriamanitra izay niantso an'i Mosesy kosa dia mipetraka eo amin'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra madio mangaragarana. Raha hitantsika eo amin'ny loza folo izay famoahana azy ireo tao Egypta, dia hitantsika fa ny loza sivy mialoha dia toa vitan'ny taranaky ny Egyptianina daholo, indrindra ny telo ny efatra voalohany ireny. Izay nataon'i Mosesy dia nataony mpanao fankatofana Egyptianina ary samy navita izy. Izay midika izany fa tena hoe nitovy lenta ary nitovy ahavo ny lalana nizora ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tanjany ary lalana nizora ny fanjakan'ny Satana sy ny tanjany. Teo indrindra Andriamanitra no aneo ny fahalehibiazany. Hoy mantsy izy mantsy amin'ny Farao, ny antony nampahatanjahiko anao dia ny mba hanehoako ny heriko. Izay no nolazain'i Jehovah. Ary rehefa nilazan'izany Jehovah dia nanao ny loza fahafolo izay asan'Andriamanitra madio mangarangarana. Tsy misy intervention'olombelona fa azo madio mangarangarana io. Io ilay atao hoe Pasika tany Egypta. Novonoan'Andriamanitra ny matoa rehetra, na biby, na olona, na ny zanaky Farao teo amin'ny seza fiandrianana ary dia novonoan'Andriamanitra tamin'io fotoana io. Ny any tsy nisy fahafatesana dia zanak'Israely rehefa nilazaina ka natao hoe mamonomono isam-pianakaviana ka asiana rano eo amin'ny tatao sy eo amin'ny tolam-baravarana. Ireo ihany ny tsy nisy fandringanana. Ary rehefa tanteraka izay fandringanana natao izay dia nandefa azy niala teo Farao. Rehefa nandefa azy niala teo Farao dia tena Andriamanitra dia laza hoe ireo zanak'Israely ireo dia nomen'Andriamanitra didy baika nataony hoe izao alohan'ny alanareo dia alaivo daholo aloha, mangatah volamena, mangatah volafotsy etsetra. Rehefa nofohanina ny zanak'Israely ireo mpanompo ny Egyptianina dia nandeha izy ireo. Rehefa nandeha lalakatelona teo eo dia atojo ny ranomasina mena. Rehefa tonga teo izy dia tsy hita intsony amin'izay izay atao. Ny miaramilan'ny Farao manenjika avy ao aoriana, ny ranomasina mena eo aloha. Fa Mosesy no nasain'Andriamanitra ny teny hoe ireny Egyptianina hitanareo androany ireny dia tsy ho hitanareo intsony rapitso. Nosokafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny Mosesy ny ranomasina mena, ny ampita nandeha tany maina ny zanak'Israely, ny Egyptianina kosa raha niditra tao dia rava hotohota tanteraka tao anatin'io ranomasina mena io ny momba azy iray manontolo. Midika izany fa voatsara'Andriamanitra ilay firenena ary voatsara'Andriamanitra koa ny Andriamanitra ilay firenena. Nanomboka nangina ny tantara zany Egyptianina zany teto amin'izao tontolo izao. Fa ny zanak'Israely nanomboka sandratra tsy moramora satria Jehovah Andriamanitra no nomba azy. Rehefa tafita izy ireo dia nasain'Andriamanitra nandeha teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Tsy inona akory fa nantsoin'Andriamanitra hifidy hoe Jehovah ve no Andriamaniny ho fidiny ho azy sa iza. Rehefa nataony referendum tamin'izay fotoana izay dia tapaka fa Jehovah no Andriamanitra zanak'Israely lany zato isan-jato. Taorian'izay dia nomena ny lalàna. Rehefa nomena ny lalàna dia io no mamaritra ny fiarahamonina izay iainan'ny zanak'Israely amin'ny maha zanak'Israely azy, ary ny fiarahamonina iainan'ny zanak'Israely
am Jehova ary ny fiarahamonina iainany zanak'Israely amin'ny firenena hafa ivelany. Io lalàna io dia nomen'Andriamanitra afaka hifanindran-dalana tsara amin'ny fanjakan'ny Satana. Hitantsika fa rehefa nandeha kelikely io lalana io rehefa nizotra kelikely fotsiny ny fomba fampianaran'ny Mosesy ny amin'ny fanantonana an' Jehova dia nitranga indray ny asan'ny Satana le andrinan'izao tontolo izao. Ao amin'ny Nomera 4:12 dia tsinona fa misy ilay fomba nihodinan'ny kora sy namany sy taniala tamin'ny Mosesy. I Nomera 4:12 io no ahitantsika ka nilazany reto olona lasa nitsangana ao antoko-mpanoatra reto manao hoe aoka izay be loatra ty fanjakazakanareo ty ry Mosesy, samy afaka miresaka amin'Andriamanitra daholo fa tsy nareo irery. Rehefa nitanterahan'Andriamanitra ny teniny tamin'ny lalan'ny Mosesy hoe lazao amin'zareo ireo fa raha mitovy amin'ny fahafatesan'olona normal ny fahafatesany dia tsy Jehova no nomba Mosesy. Dia nilazain'Andriamanitra zany ary nilazain'ny Mosesy tamin'ny olona. Ny tantara moa dia mazava ny toeny. Nisokatra an-tany ny telinan'ny kora sy ny datana ary ny mpianakaviny niditra velona tany amin'ny fenatsita. Ary rehefa lasa tany daholo izy ireo dia nakaton'Andriamanitra ny tany ary ny zanak'Israely sisany teo. Teo no nanomboka ny teny zanak'Israely hoe matahotra an Jehova. Teo no nanomboka nahitandreo fa hoe momba azy tokoa Jehova tamin'izany fotoan'izany. Ny antsika moa ny lesona tsy any loatra fa ny lesona dia hoe izay no lalana nizorana io fanjakan'Andriamanitra io teo amin'izy ireo. Hitantsika ihany koa fa rehefa nizotra kelikely ny lalana nitondran'ny Mosesy azy ireo dia nanapa-kevitra zanak'Israely hoe zay tsy resaka amin'io Jehova intsony ry Mosesy fa ianao ihany no resaka fa zay resaka lazainy aminao dia ekenay sy ataonay. Kanjo fotoana fohy taorian'iny tamin'ny andron'ny Samoela io nitsanga indray le fisehoan'ny fanjakan'ny Satana. Teny tamin'ny Samoela ny olona hoe ohatran'ny tena tsy normal izy ty, ohatran'ny ela loatra ny fanjakazakanareo nareo mpitsarareo fa zao mba omeo mpanjaka tahaka ny firenena rehetra izahay. Nalahelo mo Samoela tamin'izany dia hoy izy hoe tsy ianao no laviny fa izaho no laviny tsy hanjaka aminy. Izay ny tenin' Jehova tamin'ny Samoela. Avy aloha izy hifidy azy. Rehefa nasaina nifidy izy ireo dia lany ho mpanjaka i Saoly. Marina kely fa i Saoly dia taranaka avy amin'ny Benjamina. Nitsodrano Jakoba tany amin'ny Genesis 7:7-10 nefa dia milaza fa avy amin'ny taranak'i Joda no isian'ilay mpanjaka. Fantatsika ny tantara fa tsy nahatrera akory Saoly dia rava ihany koa lay nampanjaka azy satria nolavin'Andriamanitra izy rehefa nanao zay tokony tsy nataony. Tamin'izany Andriamanitra dia niteny tamin'ny Samoela ka nanao hoe za dia mahita olona araky ny foko anao ny sitrapoko rehetra. Ny asan'ny apôstôly 7:10 no milaza an'izany. Asan'ny apôstôly ny 7:10 ny 2:20. Izao ny vakin'izay teny izay. Asan'ny apôstôly 7:20. Ary rehefa nasotra ny Saoly izy dia nanandratra an Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahita an Davida zanaky Jese lehilahy araky ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Amafisina le resaka fa ny olona ilain'Andriamanitra, ny olona antsoin'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra hanao ny sitrapony rehetra. Apetraka mazava zany indrindra ho anao mpanompon'Andriamanitra raha mandray izao fampianaran'izao ianao dia oka ho azonao tsara fa ny antom-piantsoana anao araky le lazain'ny tompo hoe tsy anareo no nifidy aho fa izaho nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo dia tsinona akory zay amo zay fa ny ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, tsy sasantsasany fa lazaina hoe rehetra. Dia nantsoina zany lehilahy zany Davida no anarany. Rehefa nantsoina ny lehilahy anankiray atao hoe Davida nosorana tamin'ny alalan'ny Samoela ho mpanjakan'ny Jiosy, nitoy ny tantara dia tonga lasa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida izy. Io lay olona araky ny fon'Andriamanitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Nisy teny nomena azy, zao ny teny nomena azy: ny seza fiandriananao dia ho ampitoerina mandrakizay ary tsy ho diso zanakalahy ianao eo. Mazava zany le programa amin'i Davida. Davida dia mazava fa taranaka avy amin'ny Joda
ary seza fiandrenana io de ho ampitoerina mandrakizay mazava zany fa avy amin'ny taranaky davida no nisehoan'ilay atao hoe mpanjaka ao amin'ny etaetapony genesisy toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ny zanak'israely no ilay firenena tao amin'ny mosesy de nisy filazana de Deutéronome toko 18 de milaza manao hoe isy mpaminany atsangako ao amin'ny rahalanao de aopetraka ao ambavandray ny teny zany rehetrarehetra zany no mitambatra mba hatateraka ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny genesisy toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo raha nytoy ny tantarany mahampanjaka teo davida tao alohan'izany saoly de zao ny zavatra nitranga raha iverina keliny eo amin'ny saoly indray makaporitra saoly nopiretin'ny filistina izy rehefa nopiretin'ny filistina izy de lasa nanatona mpanao fangatovana anankiray vehivavy zay izy ihany no nandrava ny fisindro mpanao fangatovan'ireo kanefa rehefa poritra izy de lasa nitady an'io de atao izy de hoe ino ary nataoko aminao de apakary samoela rehefa napakarina lay olona tany anatin'ny elo tany de nilazaina fa hoe samoely zay la antitra lay ilà fotsy volo manao kapoty samoely zay hitatsika am'izany fa izao raha izay no resahana de mazava fa teo ampelantanany satana tanteraka ny nikirakirany tao amin'ny elo tao ka ainy atao ny mapakatra zay tiany ampakarina ary ny miazona zay tiany azonony izay le namafisika tany am-piandohana hoe izany rehetra zany ane no nitondra ny fahatezerana lalina tao amin'i Jehovah Andriamanitra na hoe le raitsika zany tsy ny olona mihitsy ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany fa nyrehitra ny fahatezeran'Andriamanitra satria i satana de afaka mampiasa ny fanahin'ireo olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ka tsy eken'Andriamanitra zany programanazy koa zany ny fanavotana izay fahatezeran'Andriamanitra zay ny fampionona zay fahatezeran'Andriamanitra izay rehefa toy ny tantara nandeha daholo ny zavatra rehetra nitranga teto nipaka ny faefatra arivo taona ny angiany ny tantara ara-baiboly de tonga tamina vehivavy anankiray ny antso Lioka toko voalohany zao no lazain'ny Lioka ny toko voalohany fakitsika manomboka eo amin'ny andiny ny fahatelopolo ary hoy ilay anjely taminy aza matahotra ry Maria fefa nitafity tamin'Andriamanitra ianao ary io no toejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany de ataonao hoe Jesosy izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra ary Jehovah Andriamanitra no miazy ny seza fiandrenan'i Davida raiky ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapataperatra hozaraintsika roa le resaka ny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany de ataonao hoe Jesosy izany de tsy minakory fa ho fatateran'ilay teny tany amin'ny genesisy toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo manao hoe tarana behivavy vakitsika ny baiboly ary rehefa mamaky ny baiboly isika de mahita fa ny taranaka re de nitononona tamina lehilahy fa i Jesosy Kristy tompo irery any no nitononona avy amin'ny vehivavy zany hoe avy amin'ny Maria io zany le hoe ny taranaka ao sy ny taranany lay taranaky ny vehivavy Jesosy tsisy avy amin'ny lehilahy fa avy amin'ny fanahy masina ny andiny faharoa amin'ny telopolo sy ny fahatelo amin'ny telopolo de rehefa mpanentenana tamin'ny Davida le hoe ny seza fiandriananao de ampitoerina mandrakizay ary izy anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay ny tia nambara sy nampitainy anjely tamin'ny Maria de zao ito ilay atao hoe Mesia na hoe Kristy ho isika zay anjaka sy hitoetra eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida lay nilazain'Andriamanitra tamin'ny Davida ka nataony hoe ny seza fiandriananao de ho ampitoerina mandrakizay ity Jesosy ity zany izay voalaza izay manomboka mazava daholo zany izy rehetra ka manomboka hitatsika i Jesosy no lay taranaka avy amin'ny vehivavy Jesosy no lay taranaka avy amin'ny Davida izy no lay mpaminany avy amin'ny Mosesy ndika an'izay tamteraka ao amin'ny Kristy tompo daholo ao amin'ny Jesosy daholo avy amin'ny Maria ilay fatateran'ny testamenta taloha ray manontolo azo lazaina zany ka tenena manao hoe ny testamenta taloha ray manontolo egale Jesosy tonga nofo teto ambonin'ny tany de tonga teto Jesosy ary raha tonga teto amin'ity tany ity Jesosy zany de isosy anamarina ary ilaza fa ny tenin'Andriamanitra de marina ary ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra de tsisy ahasakana tanteraka tao amin'ny tompo daholo ny zavatra rehetra ary indro marina ny tenin'Andriamanitra de tonga teto ambony tany ny tompo ary rehefa tonga teto ny tompo de ahatanteraka izay rehetra nampilazaina azy